tonga soa indray atao anatin'izao fandaharana olo-pirenena ao izao. Voalohany teo amin'ny fandraharahana ara-pifidianana eto Madagasikara no nisy ny fampiofanana ireo kandida sy ireo solontenan'izy ireo. Izany dia niarahan'ny Zon'ny nanatotosa tamin'ny EISA na ny institution électorale pour une démocratie durable en Afrique. Isaky ny renvohim-paritany no nanatanterahana ity fampiofanana ity, nampahafantarana ny zo ananan'ireo kandida sy ny solontenan'izy ireo ny délégué-ny kandida isaky ny birao mpifidianana. Misy efatra ny zo ny mpilatsaka hofidiana izany hoe ireo kandida ho solombavam-bahoaka amin'ny andron'ny fifidianana. Ny voalohany aloha amin'ny mpifidy amin'ny mampifidy azy mihitsy sy amin'ny mampilatsaka hofidiana azy. Azo ny atao ny mifidy any amin'izay birao fandatsam-bato ny safidiny raha mbola ao anatin'ny farim-piadidim-pifidianana ny circonscription électorale ny zoany zany izay. Amin'izay fotoana izay kosa mitondra ny kara-panondrony sy ny kara-pifidianana izy. Dia tahak'izay koa ireo mpikambana ao anatin'ny lisitra na ny mpisolotoerana ny suppléant na ny colistier ireo anatin'ny lisitra azy. Ny faharoa zony ihany koa ny manendry ny délégué na ireo mpisolotena azy any anatin'ny birao fandatsam-bato tsirairay ary entanina mihitsy ary zany satria ireny délégué ny kandida ireny no miaro ny vato ny mpifidy azy ireo sy manara-maso sofina mijery ny fizotrany mahara-dalàna sy mety tsy fatomombanana na mety zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny lalàna mitranginy anivon'ny birao fandatsam-bato. Ny manaraka dia ny zoany ihany koa ny mitoroka raha tany ity ka misy tsy fanaran-darana hitany na tsapany ary azo ny pirofo mitombona mba ho azo raisina hoy ny ao amin'ny HCC ary mitombona tsara izany fitarainana izany. Isan'ny ezaka atao anamafisana sy anatsarana ny mangarahara izay efa napetraky ny Zon'ny hatrizay ny fanentanana ireo kandida sy ny solontenan'izy ireo. Amin'izany dia sehatra roa no omena ireo solontenan'ny kandida mandritra ny androm-pifidianana sy mandritra ny fikirakirana ny vokatra hatramin'ny famoahana izany. Voalohany amin'ny androm-pifidianana dia malalaka ireo kandida anara-maso ny vizotry ny latsabato isaky ny birao fandatsaham-bato. Faharoa, manana zo ho isan'ireo mpikambana vonjomaika ao amin'ilay hoe formation non permanent isaky ny CED raha tsy mangaiky ny Zon'ny isaky ny distrika ihany koa ireo kandida. Tokony homana amin'izany ireo kandida 1valonjato manerana ny nosy araka ny fanampim-panazavana. Ny lalàna dia manome lalana ireo mpilatsaka hofidiana anana solotena anara-maso ny asa eny anivon'ny distrika ary anana an'ilay hoe formation non permanente manatrika ny fivorimbeny ireo mpikambana amin'ny birao maharitra izany hoe birao tsy maharitra dia tokony hanendry andefa ny taratasy fanendrena ihany koa izy ireo mba ahafahan'izy ireo ho maso anaty mijeriny ao anaty vilany mandritra ny fikirakirana sy ny andro mpifidianana. Zoan'izy ireo ny manendry ary tsy maintsy ho ataon'izy ireo ihany koa manendry ireo mpitambola ny campagne électorale na ny fampielezan-kevitra. Raha toka manana délégué isaky ny birao fandatsaham-bato avokoa ireo kandida rehetra mirotsaka hofidiana, raha toka manara-maso araka ny tokony ho izy ny fizotry ny fikirakirana ny voka-pifidianana ireo solontenan'ny kandida, izany hoe raha misitraka ny zo omeny lalàna azy ireo ny kandida amin'ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana dia tsy hisy ny aia sy tsy fifampitokisana izay matetika miteraka savorivory sy fifanolanana eo amin'ireo kandida mirotsaka hofidiana sy ny vaomera maleo tena misahana ny fifidianana izany. Entanina hatrany araka izany ireo kandida. Hatreo ny fandaharantsika androany. Mankasitraka anao manaraka izany hatrany, veloma ho amin'ny manaraka indray.